Iresakintsika momba an'ilay resaka momba an'iny arrestation iny an, amalan'iny bulldozer vaky pneu iny aloha mikasika zavatra rehetrarehetra noteneniny tamin'ireny interview nataony tamin'ny mpanao gazety ireny. Voalohany indrindrany an, izy an, dia olona tsy valahara. Izay no azoko ilazaina anazy. Olona tsy valahara izany an, olona tsy mataho-tody an, olona tsy matahotra an'izay atahorana rehetrarehetra izay manomboka any amin'Andriamanitra ka hatramin'ny fiainana, dia tsy matahotra an'izany izy satria efa vola manampina ny fotom-pisainany an, vola manampina ny masony an, vola miguide ny fiainany rehetrarehetra. Ny zavatra rehetrarehetra teneniny dia zavatra contradictoire daholo an, zavatra nataony an il y a 5 mois. Izany hoe, il y a 5 mois izany tamin'ny, il y a 6 mois tamin'ny mois d'octobre 2025. Sa efa 7 mois izany tsika izao, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, efa 6 mois. Zavatra nataony tao anaty 6 mois daholo ny zavatra teneniny an, ngambany izy efa azony Alzheimer an, efa azony Alzheimer izy, efa tsy hay intsony hoe inona avy ilay noteneniny taty andafy taty an, dia be dia be moa ny mamerina an'ilay izy amin'izao fotoana hoe monsieur mametraka lalàna izy, tsy izy mametraka lalàna ka, tsy izy. Ny lalàna dia volavolaina ao amin'ny assemblée. Ny assemblée no mamoaka anazy. Ho lalàninao aloha. Ary lalàna tsy natao tao fahatany ohatran'iny zavatra teneniny iny. Fa ny lalàna dia atao arakaraka ny toetrandro, arakaraka ny fahefana ny vidin'ny fiainan'ny Malagasy, ary arakaraka ny zavatra miseho ao amin'ilay pays. Izay natao fanamboarana lalàna. Fa tsy izy no mametraka lalàna. Tsy izy no mametraka lalàna. Mpanatotosa izy raha ohatra ka misy ny azo amena an'ilay lalàna. Dia ankoatran'izay an, oh là là. Ny zavatra teneniny an, contradictoire hoy izaho, tsy haiko hoe azony Alzheimer ve izy, mety azony Alzheimer ny vola izy sy ny harena satria ireny no nangetahetany izy. Dia tsy tadidiny intsony ny zavatra nataony taty andafy taty. Dia raha tsika mahalala ny zavatra rehetrarehetra nataony mikasika ny colonel Patrick. Izany hoe colonel Patrick izany tokony tsy hifandraindray-manolana fa raha vao mifandraindray-manolana na ny vady aman-janany ary na ny zanany an, dia manao atteinte à la sûreté de l'État. Ny zavatra noteneniny dia hoe ny olona mikasa hanongana fanjakana atteinte à la sûreté de l'État dia lazainy fa hoe voasazy lalàna. Voasazy lalàna 10 ans an-tranomaizina hozy izy. Mandra-pahafatiny izany, mandra-pahafatin'ilay olona izany. Dia nefany an, izy niteny taty andafy fa ny fidinana an-dalambe dia tsy coup de force. Dia inona moa izany ny mahasamihafa an'izay zavatra izay? Apetrako anareo ny fanontaniana sao dia diso ahako. Fidirana an-dalambe tsy coup de force. Ny fikononkononana ohatran'ny nataony taty satria izy taty nikononkonona. Hozy izy tsara tamina hoe nanome vola tany Madagasikara izy nanonga-panjakana, saika hanonga-panjakana le jour izy natao opération tongony tany amin'ny hopitaly. Raha mahasahy mandainga ndrika mifantatra amin'ireo zanak'indry telo vavy ireo sy ireo zafikelindry efatra ireo dia teneny hoe mandainga tahiana. Fa andro amin'ny fito maraina izaho isan'andro isan'andro nikotrokotrehandry amin'ny telefaonina hitantarahandry izay frustration ndry rehetrarehetra any. Dinam-boarazana ndry aloha da amin'izay. Mazava? Satria ilay zavatra rehetrarehetra ataondry amin'izao io no hanenjehandry Gen Z ireo. Lazaindry fa mikotroka fanonganam-panjakana miaraka amin'ny colonel Patrick, ilay Gen Z. Eto izany te hanamarina anareo fa misy Gen Z tokoa ny mifandray tamin'ny colonel Patrick fa tsy tao anatiny Karine sy ny zandriko. Tsy tao anatiny. Fa ilay Gen Z nifandray tamin'ny colonel Patrick ho lazaiko anareo miandalana eo hoe iza. Ireo ankizy ireo
no infiltré tao anatin'ny gropony zareo sady infiltré any gendarme no nanondro ny misy any zandrinay satria zandrinay Rija sy Karina tsy tao anatin'le gropony zareo tsy tao anatiny na zaho zao miteny anareo zao araka ny fanazavaiko tao fa mbola publieko tao Bonheur tele izy mbola tao amin'ny tahina fort tany publieko le izy rehefa aveo hoe ny tantara zany mikasika anahako sy io zandriko io satria izay izy io zandriko io zafady somary mikoakoaka io miova le toetrandro dia tsy zakako moa misy an'le pollen misy an'io zandriko io ina moa no tiako tenena teo 10 jours avant ny garde à vue-any no ny tena andresaka izay zany hoe tena andresaka ohatra hoe avy nanao le fanambarana 72 heures iny izy dia ny harivan'iny hoe izay vao tena andresaka hoe izay dia tavitrano fa izay dia izay tadiavina andeha vonoina ary zavatra teneniko anareo zany tena marina tena hoe andeha vonoina ireny ankizy ireny i Karina sy Rija tsy voasambany ireny no fanenjehana fa ireny efa fanenjehana tany amin'ny koloarana aniny teny amin'ilay misy fahasambahinany any Anjanahary ireny fanenjika amin'ny garde du corps ny PRRM io andeha vonoina zany lohana mpiandry zany raha tsy hainareo ny zavatra ao anatin'ilay izy mercenaire ny Dayakofaly no nanenjika an zareo mercenaire ny Dayakofaly za zany tsy tokony hanao an'izao vidéo zao raha ohatra ka nresaka mandeha tsy tokony hanao Facebook raha ohatra nresaka mandeha fa tsisy olona mi-empêcher anahy tsy hanao Facebook tsisy olona mi-empêcher anahy miteny ato anaty pageko fa zao sady za tsy fona inona moa tokony ifonako fona ary fa ny tay fa velon zandriko non ataovy ny fitsarana dia jereo raha misy témoin raha misy preuve any aminareo dia raha misy preuve nareo dia asehoy fa hatreto aloha nareo tsy nahita preuve izay ny tenenako eto an'ilay ao amin'ny fitsarana satria tsy maintsy andeha différement tôt ou tard satria tsy azo atao mitazona olona ela be ohatran'izao ao anaty figadrana ao anaty cellule ao anaty garde à vue raha garde à vue zany 48 heures 72 heures ihany dia avoaka ny olona rehefa tsisy raisonnement na infraction hitazomana anazy fa ny any amintsika moa zany dia lalàna sadasada lalàna samy manao an'izay tiany atao aloha zay ho tonga eo fotsiny rehefa tonga eo ny ekipanay voaonganay ireo dia amboarinay hatramin'ny esorinay daholo ilay takin'ny ankizy rehetra ireny esorina ny assemblée esorina ny ACC esorina ny ICNI fa ilay any amintsika samy manao an'izay tiany lalàna tsy haiko hoe inona la loi de jungle ve sa inona izay ny any amintsika efa 10 jours ve ilay olona ao anatin'le atao fa izao le izy indray aloha ohatra ny hoe tranony zareo satria tena miadana be zareo afaka mandro misakafo ireo manome sakafo anazy mividy petit déjeuner apetraka ny vola dia zareo no mividy petit déjeuner na mividy miresaka i Karina mbola mahavita mitsabo olona rehefa misy marary ao ilainareo ihany ange les jeunes ilaintsika les jeunes ilaindry zareo les jeunes satria jeune manam-pahaizana dia zareo aloha tsy mijaly eo tena tsy mijaly isaorana zareo zay satria zareo zany tsy misaotra le gendarme aloha satria zareo tena hita hoe tsy miandany an'le fitondrana sy le tsaramonina sy le fanirisoa fa izay fotsiny teneniko anareo hoe nareo anaty commentaire miteny hoe ifona endrasan'io tahina ifona fa tsy zakan'io zavatra ataon'ny tahina ny zavatra ny ataoko amin'io aty sanariaina voary amin'ny zavatra ataon'ny zandriko any satria za taty nitolona niaraka tamin'ny fanirikisoa nanomboka 2022 ka hatramin'ny 2025 iny naresindry zareo amin'ny fanonganam-panjakana tsy ao anatin'ny bure fanonganam-panjakana ireny fa tao anatin'ny kajikajin'izy sy ry Dayakofaly ary ry Siteny Dokera sy ry Mika sy ry Christine Razanamahasoa indra matoa Christine Razanamahasoa iny
tokony iny efa tokony makaina amin'izay iny sa te hoe ho faty ao anaty fanaovana politika fa tena manakorotana iny mandimby any savony mpanakorotana sady tena hoe tsisy ilaivana anazy intéressé politique raha matoa be ohatrin'iny milaza mpiandry vavaka miambahamba de mbola miditra amin'ny clôtera ohatran'izao ihany raha matoa be ohatrin'iny de miditra anatina fiainana jolam-boto mpangalatra mpandefa arem-pirenena isan'andro zao tsy mba mitaiza zafikely na mba makaina hoe miprofita an'le andro kely sisa iainana de zao ny fandehan'le izy ao aminatin'le GNZ nisy ny fikambanana ny rahany colonel Patrick ny zandriko tsy tao anatiny Karine tsy tao anatiny le jour-ny zareo vita le 72 heures le fanambarana natao hoe miala ny mila esona ny assemblée sy ny HCC sy ny CENI de niantso ny zandriko any après an'iny satria andron'iny vao 4 jours zay sisa resaka avant n'iny 4 jours sa 5 jours sa 3 jours tsy tadidiko tsony de nanontany anazy hoe vita le fanambaranareo de ahoana de hoe zay ozy mila mandeha miafina fa hovonondra colonel de arahany zareo de zany ve fa ahoana angahoanareo tsy afaka amrezy tsy afaka amiteny de zay ozy izy nefa malaza hoe hoenjehan'izay zany hoe rehefa aveo zany tsisy volo reo zazareo reo ankizy reo de niantso an'iny iny vadiny Gibare iny ako iny vadiny Gibare iny tsy fantatro mihitsy izy hoe vadiny Gibare tamy voaloha tena tsisy zavatra fantatro fa ny zavatra fantatro na me dossier anaty aty zany izy de niresaka zay sy ny vadiny Gibare iny nanomboka mois de décembre tena tsisy resaka ninina fa tena hoe miresaka ohatran'izao zavatra misy iny madama iny nataoko nanatitra ny sakafon'zareo hoe mba hitadiavitrano le olona fa mba hinao ny atokisako fa izy andeha hitsoaka satria avy nanao le fanambarana moa zareo de mila mikavala de tsy fantatro le izy hoe misy an'izay zavatra rehetrarehetra nyseho zay après hoe tratra zareo 50 mètres miala an-trano zareo niaraka tamin'ny Kalaknikov ny grenade basy zay ny tantany an'le madama de nikapohana zareo mandainga abeleka ala faniry kisotsy vaniny ty tena ho mba niteraka ihany de zany foana nasetry tena mandainga vehivavy lehibe tsy saina fa hita fa nikapohan'ny mercenaire ny Dayako Falisy tsaramonina zareo ary tadidiny tsara le tare tena mpandainga alefasinareo le cœur fa aveo ty sao de tapaka indray alefasy foana ny cœur de amizay le roboaniste izy i Facebook mireconnaître hoe zavatra azo resana zavatra resantsika fa raha vao misy misignala de c'est-à-dire le robot hoe mieritreritra hoe zavatra tsy manaraka ny standardan'zareo azonareo azavaiko ohatr'izay izy mba azahoanareo azy c'est-à-dire atao foana le cœur hoe signaler le robot en Facebook de ohatran'izay fandehan'io zavatra io satria niresaka kely taminazy tamin'izy tany amin'ny hôpitaly tsy haiko na azo vao atao moa zany tsy azo atao fa zay marina nisy namadika atao amin'ny GNZ miresaka misy GNZ miresaka amin'ny colonel Patrick tsy fantatro hoe iza le izy fa tsy ireo zandriko reo tsy Karine eto zany de te ametraka foana hoe atao hoe tribu ina fitsarana madio de aoka fitsarana andairany fa tsy andairany corruption na hoe chef-nareo izy chef-nareo iny faniry kisoa iny oui chef-nareo izy raha on parquet fa raha fa any amin'ny juge amizay ny fitsarana de efa tsy izy tsono mandidy fa chef-nareo izy raha on parquet mangataka anareo en parquet zany tsy ho namanareo raha namanareo ampanjaka ao marina satria raha zavatra tsy marina zavatra ataonareo eo ka sanatry ny vava hoe manao foana amreo ankizy reo nareo de zava-doza ho anareo zay zavatra zay ary ny tena
tena nareo fa tsisy raha iko an'izay ma juriste nareo any na magistrat nareo any olombelona mitovy aminà nareo dia mifampitaditsika satria nareo zany mitsara zavatra tsy marina satria zandriko tsy nahitanareo nininy sarotra ho any zareo amin'izay ny inculpé le zandriko zay raha iresaka dia ny mirattraper ny temps perdu anay pendant 14 ans satria zay tena couper le pont mihitsy ny essentiel anay ndresaka dia faly izy hoe ndresaka fa hoe ay même zay koa tsy manaraka ny vily amin'tsisy le tolona miresaka ohatr' zany on a le droit nge miresaka zay ko zay manana ny droit anay miresaka fa ny contradictoire ataony kalafaniry kisoa monsieur au ministre de la justice nefa corrompu tsovanina dia izy zavatra rehetrarehetra taty andafy ny dradradradrainy taty efa azony Alzheimer angambany izy dia tsisy tadidiny daholo le zavatra fa efa tapony vola maso efa jamba vola ny saina dia zay le Alzheimer na vola dia zao rehetrarehetra zao andrarana daholo hoe mikasa anonga-panjakana niaraka tamin'ny colonel Patrick dia 10 ans atranomaizina sy mandra-pahafaty dia zany ve dia zavatra possible logika amindry tsy indry koa nay manao lalàna tsy indry mpanao lalàna mpanatanteraka indry fa tsy indry manao lalàna ka indry ny tonga dia se permettre hiteny an'izany zavatra zany tsabandry daholo zao asan'olona rehetra nefa indriky votsasaina fa kinga vody zay indry raha tsy zany zanak'indry vavy 14 ans dia efa milelilely dia 15 ans dia teraka dia atao chantage zanak'olona hoe tsy maintsy vadiny io fa raha tsy zany gadraiko nareo fomba ndry tamin'ny anatra zany satria mahantra ray aman-drendry ndry anefa te hianatra dia milelilely etsy seroa manao an'izay afahana hoe ho tafiditra ao amin'ny fitsarana nefa ola dondrom-pory dia lasa miaraka amin'ny dadam-bikerlaza zany mahatonga ny dadam-bikerlaza tsy zany mahatonga ny bikerlaza tsy voakitikitika nefa izy tao anaty le banque asiana ny raha antsika naheno teto ny resaka banque asiana niaraka tamin'ny conversation enregistré ny Raisa hiditra amin'ny banque asiana io tsika rehefa aveo satria reo zandriko reo tena tsisy miraraha an'izay zavatra momba an'io Guy Barre io zany mihitsy Guy Barre tsy olon-dratsy fa Guy Barre manao ny asany dia tsy tia ny kalafaniry kisoa corrompu an'ny karana efa nazavainy Thomas Dietry daholo zany zavatra rehetrarehetra zany nazavainao anaty vidéo anao tapenareo fotsiny hoe le vaza manana iny lanceur d'alerte angambany izy hoe Thomas Dietry dia io hitanareo izy hitanareo daholo ny zavatra azavainy na hatramin'ireny resaka hoe drone na hatramin'ireny resaka hoe misy français anakifolo tonga ao Madagasikara ka mikasa hamono an'le vilambava ratsy tarehy be sady ratsy saina iny sady tsy ratsy bikany tsy endrika fa dia tena hoe ratsy loha sady mbola mpanavakavaka donc amin'ny resaka Guy Barre dia endrika endrehana daholo hoe anonga-panjakana ka miditra amin'le teniny zany zao le teneny hoe 10 ans hatranomaizina zany mandra-pahafatiny ny olona mikasa anonga-panjakana mikasa anonga-panjakana nalefa ny olona any ny vidéo any le hoe rehefa mivory eo amin'ny 13 mai tsy midika fa coup de force ozy izy ka maninona zany zao mivory eo amin'ny 13 mai ny olona dia tsekena fa lazaina fa hoe fanongana mpanjakana dia maninona zao ny olona endrika endrehana fa hoe mikonokonina fanongana mpanjakana nefa ny tena raha tena nanatotosa mahatonga tena teo dia teneno amin'io vahoaka malagasy io hoe iza na tonga tena teo amin'io plasy io dia ahoana ilay migogogogo mitomany aty isaka maraina aty amina aty afereny kely eto eto angena mijure tena mijure eo amin'ny lohan'ireny zanako tena vavy telo ireny tena raha milaza fa hoe namako fotsiny tena makamaka sara eny amin'ny fitolomana fa tsy rebrebe tena mihitsy zany isan'andro hoe tahiny andao anao fety 26 juin fa on va faire la jalousie zany mentalité an'iny dondrom-pory iny on va faire la jalousie amin'iny za tsy nety nandeha tamin'izay satria za tsy afaka formation
mbola mitena tan'izay za formation de za koa misy formation dimanche tena hoe vehivavy tsisy fotony e tsisy dikany de lazay falainga daholo zany rehetrarehetra zany le hoe asaky hanonga-panjakana fa andro nanaovana opération na mihitsy ny tokony natonga natao an'le fanongana-panjakana fa lany zareo volako ay nikasa hanonga-panjakana tena ne tamin'izany e mikasa de tena zany zao 10 ans aloha ok satria nitsefitra le izy tsy tanteraka 10 ans zany tena aloha de le tena nanatotosa am'izay tam'le 25 octobre iny de tsy haiko tsona 60 ans na maty mandrak'izay ihany tena nareo menakavy mihitsy fa nga izy ty raha hoe azo le fahefana de zay ty natao manao abus de pouvoir ary le VSKV ty de inona nidiran'le zandriko am'izany samy manana amin'ny fiainana io antanio en l'aide de concours fa fatany tsara iny rijiny de antanio président Ravalomanana koa fa fatany tsara iny ay tsara iny zanaka trano ihany iny izy zandriko iny tsotrindry ka tia vola eniko daholo ny zavatra rehetrarehetra ka sainareo atao aminazy tsy izy mitantara mafy vava be iny sary mandefa vola ho anazy andeha anaovany itsoany noho ny menacenareo menace de mort nareo za mandefa vola anazy ikavaleny any antaniko izy hoe aizinareo mipetraka fa tsy miteny zany iny atao tahina inona ozy izy tsy anoro zay zao misy zay dakiray zay tena atokisany de malala an'le izy fa zay mbola endrasako alolo vita tsara ty zavatra ty fa za miandry ny conscience andreo olona andray an'io zavatra io zany na tiana na tsy tiana de tsy hoe apetrako zareo firy volanao na firy andro ao na firy herinandro ao amin'ny gendarme ao zany zareo aloha bien traité aloha zareo ao e tena hoe misaotra andreo gendarme ao reo fa tena hoe bien traité zareo tena hoe ohatriny hoe tompo-trano zareo ao tena milamina be malahelo indray ary zareo tsy hita ny accusé-nareo an'le zandriko de ataonareo inonao izy inona nidirany any affaire-ntsika sy tena rikala faniriko soa eto koa de tehiteno an'le zodako ministre en police tena makaleo be ny toetranareo de nio tsara ny soa atao andrijanareo mandefa message anareo tsy mamaly nareo miantso roneninay tsy mamaly nareo miantso vatiny tsy mamaly nareo ilanto ny mamaly de hoe manahirana be am'le placenay lenina efa zany foana mo tsisy ilaina an'le havana fa le zandriko nitsotra satria nametraka dossier tany de le zandriko nipoussé an'le izy tao PRRM zay zao mpiavana fa samy manana ny opinionay sy convictionnay fa maninona moa zany rehefa tojo problème sy anjojayany tsaramonina rainjanaky fanirosy ohatran'izao zany le rija de ataonareo ohatran'izao rerika manoratra zany mba nsignale anao hoe misy problème ohatran'izao fa mitandrema taminareo abrochet rehetrarehetra reny lasy heritsalama normalement tokony secret ty zavatra ty fa non c'est trop ho aleviny fanavozany ianao c'est sûr ho aleviny fanavozany lanto sy ny zana c'est sûr zany tsy tianareo de irija mba karakarao satria natonga anareo teo amin'io place io mampisosy be anareo ohatran'io fa aza mba manao toetranalika ohatran'izany et surtout ndriry lanto ndriry tena cousinako pravavy bebe zay sy ny vadiny Eric Michel tsara ho ainareo zay fa tsisy secret d'état zantsony fa masosopoly atao tohatra fiakarana le zinzeta tsy tsari amin'ny tsaramonina tsari amin'ny bulldozer vaky pneu ty ratsolo votsasaina fa kinga vody ty tsy atrany amin'ny PRRM na tonga nareo toy izao reo ankizy reo nataonareo ohatr'izao eno mangataka le fitsarana fotsiny ho fitsarana mahefa tsy guidena tsy ho
ho baikoa no chefnareo chef izy fa za mamaly ny chefko rehefa misy zavatra atao ampanaovina anahy tsy mety aminahy mamaly ny patron koa araka za mitaiza zaza tonga de omeko anao lakle ty lakle anao za tsy miasa aloha de ohatran'izay koa ny ilaiko anareo amin'ny fitsaranao ahongana izy rehefa tsy tianareo satria izy afaka ahongana satria izy mpiasam-bahoaka juste amidiriger anareo fotsiny fa nareo tsy mila baikoa fanirikisoa zay mbola ambany grady anareo rehetrarehetra izy ihany ane nampiakatra grady anazy fa ho alantsika io gradina sondrosondrony io ho averintsika anazy io condamnation io rehefa miala eo izy exilé izy ataovy eo ngeo manaova zavatra tsy normal eo amin'io zandriko io fa zay tsy mitovy ny conviction anay tsy mitovy ny eritreritra anay samy manana ny fiainan'izay fa zandriko fotsiny io rehefa tsy atsaranareo ninina izy mbola ameko preuve nareo ato hoe inona conversation anay ato afaka alaiko any amin'ny opérateur sao ndraiky hoe tsy mariny io antahiny io fa capture zay tiany atao eo fotsiny io afaka demandeko any amin'ny opérateur tsisy resaka fanonganam-panjakana ataoko amin'io zandriko io resahanay sy zandriko io publio ty de pub mba publio ty azafady tahina de pub satria pub ataony any ampazony zareo zay tany de zany pub oui zany fataonay ina zany tena ohatrany hoe inona zany mampamana nareo am'le resaka fanonganam-panjakana satria nareo efa nanao deal andreo karana rehetrarehetra reo efa azonareo volany mamerim-bola makorelina kia zay ihany avereno ny volan'olona avereno ny viladimy eo tsisy miaraka ny russe zany eo danger ho an'ny pays anay miaraka ny russe tsisy tonga de tsisy lasa andevon'ny russe koa rehefa aveo satria midépendre anazy nefa monsieur hoe indépendant resaka gibare zao le tantaraiko anareo le izy nisy fety iny tantarainy tomatitry ny daholo ny zavatra rehetrarehetra aseho tsy haiko hoe le olona mahafantatra an'le histoire ve ny tantara anazy fa c'est la même chose zay de tantaraiko anareo efa tantaraiko anareo tapiany tany voaloha hoe ny soirée zay tany tononoko le anaran'le tanàna tany Ambatomaro tany le izy fa ny anaran'le olona tsy tononoko de tonga le tonga gibare vita tao de ny ariva tonga colonel Patrick de tonga koa kiala bulldozer raha tsy lobe ty de fakahita tao i gibare sy kiala fanirikisoa de tonga de naratsiratsiny kiala fanirikisoa tam'le tompotrano hoe nga iny namandry olona pisoloky iny olona escroquerie ohatr'izany manko fataon'izy io raha vaviny io rehefa hiapanga olona hoe escroc ohatr'izay fataondry kiala tsovanindreo tena zao ny escroc manao escroc amin'ny pays anay manao capture amin'ny pays anay asa hitsokaizandray tena satria le 10 ans taty mbola tsy vita satria tsy nanaraka an'le asile politique tokony 10 ans de 7 ans natao tena de possible France tsy andray tena tsony de toute façon raha nanitsikitsika an'io gibare io izy de tena tsy afaka satria français io olo io ary za mbola manizingizina foana hoe tsy olon-dratsy io sady ny kapohana ny agresena de mandangalanga tay tena eo amin'ny journal hoe tsisy an'izao Karine Sirija no ny fitsoahany de ninjera de naratra ny tongony satria natahotra izy mbola agressif zany hoe andovany io ministère-ny justice io andovany io amin'ny zavatra tao za tsy miaro any resaka rajoelina fa tsy rariny zavatra tao andrinara kotomanga fa avaly amin'ny teny reny aza mitsoka fotsiny zay fotsiny aza mitsoka fa i tena tare tena bina ratsy tare be iny ipoka anaty figadrana fa aza mitsoka fotsiny avaly amin'ny tena daholo reny rehetrarehetra reny ena tsy maheno tsy mahita commentaire anareo ako tsy mahita fa zao io tao amin'le fanasana amizay de lazainy fa escroc io gi io de nazavay le gi bare hoe non za tsy escroc fa nangatahany vola tany andafy
de tsy nomeny le kibare izy zay izy ihany le teny zany mba nangatahako vola tany andafy de tsy nanome anahy karaha tonga eo avy zao de hoe andeha angataka service amina le kibare tsy maka service amin'ny tena fa zavatra normal na nandeha atao satria bloqué le fanjakana teo aloha le vola le équipe Mandravatomanga le procureur le ministre teo aloha satria efa nahazo vola tany andreto indien reto koa reto karana manne man reto de io koa tena fa tady andeha akan'le karana akan'le ka efa tsy haitsony efa nanao dila le karana de lazay tena fa i kibare manao coup d'état be de be ny témoin tandre mahery fetsika surtout aty aminahy aty ka hoe après risque olona aty fa tonga de va suspect impossible aty tsy Madagasikara ka atao tena fakofako ohatran'io amin'ny ohatran'ny firenena io aty efa zavatra hafa zay ny fandeha le kibare iny za zany nisy fotoana fotsiny taitra be hoe fa ahoana de hoe tratra de ohatrao ok fantatra iza le nanondronondro zay le nanondronondro satria metehitra le 50 millions d'ariary 50 millions d'ariary hitako daholo ny trano famille tenisany ataovy mandingana ny figatrano fotsiny io zandriko io fa masolo maso nify solo nify zay fotsiny ihany niza zay fotsiny ihany aza mietrehitra hoe za kely ohatra zao hoe te vitany inona vitan'io any andafy inona non ataovy zavatra misy zavatra tsy normal mikasika ny zandriko fa tsisy idirany zandriko ny zavatra rehetrarehetra ataoko amin'ny tena tsika sy tena mifampitady raha ifampitady za atao raha mafy be fa tsisy resaka hoe avy ihany de asolony ihany tsisy an'izany fanjakana tsy miorina ara-dalàna zay fotsiny ihany indray mpimaso ohatran'izao de vita mitandrema ihany aloha fa efa be zay vitanareo zay général firy katrakatrainareo akizy firy ataonareo raha massage ohatr'ireny iza nametraka anareo teo zany isa nametraka anareo teo tsy afaka andahan'izany tena fanioso depuis 2022 zay fahatelo manarakaraka an'izay resaka drone sy resaka hoe miaramila anaky folo ino ty mercenaire folo français nalefa taty de efa nazavainy Thomas ihany koa le izy le Thomas Dietrich io de io zany Dietrich de tsy haiko manona anazy fa io zany tena narazava hoe tam janvier reo olo reo ary missionnaire tena hoe légal missionnaire officiel tonga teto Madagasikara efa lasa nody efa tia France fa tsika nareo malagasy foana ndrebrebeny hoe misy amonony izy ina ohatr'izao resaka drone iny koa efa nazavainy resaka asapana pitsikilo fa izy mahay amin'ny volona tsangany izy no mana amin'ny zavatra ataony zavady de lazaina fa misy amony foana zany ny fiainanareo zany za ndray trano farany eto efa natomboka io de faranako zay fanarahandreo ndray rehefa aveo rehefa mahazo an'le place reo fa tsy maintsy ahongana rehefa nanongana de ahongana nanongana de ahongana zay mikasa koa zay de 10 ans zany zao atteinte à la sûreté de l'État OC io reo arena tena lay tena mikaranareo tsy edana tenao zany za tia eto ko raha tsy poubelle amin'ny firenenay ka anaovana lohana makorelina ohatran'io so de very tena tamy tena mbola jeune lelely vadin'olona miantoka amin'ny fianarantena ary izy ty enonay daholo ne zany zay tsy nanao an'izany zaloanay tonga de tsy nandeha lavitra fa aleoko tonga de mipetraka toy izay varibody mba hoe ianarana aleoko nanao coiffure esthétique de zao je suis esthéticien na coiffeuse de fière nanao reconvention professionnelle fotsiny taty andafy de lasa auxiliaire de vie zany zao
assistante maternelle mety daholo, auxiliaire de vie tiako daholo ny asako fa tsy ohatra tena hoe tsy manam-bola ny ray aman-dreny fa atao fotsiny tsy appréciena le asa fa atao fotsiny hoe de hiaraka amin'ny rivadin'olona ry hiantoka amin'ny fianarako ary de allo fa za juge ny tena tiako mila manao juge fa zao be vola ny juge ohatr'izay le plan andren'olona ty vola reny manko de io ampiary teny io de zay taty andafy taty sy ny zay sy ny vahoaka malagasy nampiasomy tena rehefa aveo hoe andeha hanadio fitsarany andeha zao andeha maketsy makero fa tary tsara fa 22 avril nanaovako tena voalohany indrindra tato resaka Raissa sy Daya ary nanamadia tena any colonel Patrick tamizay efa tao amin'ny doléance nanomboka tamin'iny de efa lagy tamy tena amizay hoe ok nanala mafia de miditra mafia aika izy te fa nisy deal pendant un an tany ambadika tany hoe andao ataotsika an'izao zao fotsiny teneko anareo rakizy reo zay dareo filtre tsara amin'ny namanareo ao fa misy tay amin'ny namany zay fotsiny aloha fa roa manaraka zany tsy ho tolonareo irery tsony izy ty fa ho tolom-bahoaka satria zavatra angatanareo na ho tatakeo ny vavanareo tsy raha indreo zany ny planification andreo ny planning nandreo efa nataondreo dès le début hoe sy teny dokera-panina ianina zao zay manaiky ny dilandreo sy zavatra misy pacte ataondreo ao anatiny ao zay manaiky an'io pacte ao anatiny io ihany tafiditra ao anatiny io de io zavatra ataondreo mandraindray volandreo oligarka karanareo manao ataondreo marionety amizay hoe zao atao avoa le volamena ry de alefaso ry de alefaso tenareo ieritretra fa hialy eo io siteny io tena kory siteny tena napirisika tsara mihitsy sady mbola menacena zandry koa ny asa atao amin'ny Sénat fa ho hita tena tsara za tsy mahabe ozatsy iny tsisy raha iny taiko tena na kely arany na firy amin'ny dama amin'inona tsy haiko dame sa dame je sais pas na firy amin'ny ina judoka ina je m'en fous ola mpandafy tanindrazana mody hoe vara mody hoe be vava izay tratra tsara mihitsy le vidéo zay tratra tsara mihitsy hoe zay mamadika an'io tany mamadika an'io an'io hoe ina ny anaran'izy teo ty navadika fotsiny le anarana hoe vara sa iny izy ty teo le any Tuliary io dika zay efa iongana zany tenisany rehefa kelikely zandray tsy matahotra amin'ny maso tenisany ary tsy matahotra tenisany ana kely arany aza manao menace fotsiny fa raha mafy be de avoto io Madagasikara io fa tsy zay lalana atao tenisany dika zay tsy rarahiko miala teo vao may ampidika izy le firenenay nenay fitsonjovanay anazy le taranaka ho avy dans 30 ans dans 40 ans dans 50 ans fa tsy miraraha zay olona efa tsisy sainana maty eritreritra any tsy rarahiko zany grave be zany tsy mahita ananareo zany ina ny ananany ty ola mpandafy tanindrazana oui varamada base Tuliary mody natao hoe base Tuliary le izy ta voaloha mody protégé nérite aveo mody mivaina fotsiny hoe vara olona lehilahy tsy manjary maty io Daya io koa tonga de mitsoateny zao tsisy ilaina olona ohatran'iny any tsisy ilaina olona ohatran'ireny mpamosavy atao mahita ny ananareo
commentaire anareo zay ihany zavatra tiako resahana androany misaotra anareo ny anatra amin'ny farany raha pitso indray tsika manao misimisy tiako tenenina farany amaranako anazy de zao fanirikisoa aza ampidirina amin'iza ny aferatsika sy tena za tora mafy mazava ry fitsarana malagasy ry fitsarana hoanosy tsy maintsy andeha any aminareo io zavatra io matota zonina ela be ao reo ankizy ireo jereo tsara aza manaiky baikona chef nareo rehefa fantatrareo tsy mety le izy de valio izy afaka valiana fa tsy hoe chef de tsy afaka valiana afaka valiana rehefa mampanaonao foana tsy sako baiko fa mianareo koa ne manana ny asanareo tsy izy nge mandonga ramanareo vahoaka malagasy mandonga ramanareo ka valio de matokony fahendrenareo za tsy tentsony any gendarme ao fiadanana satria miadana be izy tao tsisy dressage tsisy maltraitance fa tena miadana be ideraiko manokana ny gendarme ao Betongolo moa izy teo sa anina izy ty teo tsy tadidiko tsony za koa tsy de tena hoe mahafantatra loatra an'izy indray mandeha fotsiny zany ny resaka ohatran'izay de iterako andraro manokana fa zay aloha ny androany raha pitso indray tsika manany eto zany zay zany rehefa be de be manko nareo le miteny hoe mety le tsy hitan'izay anaovana ny tahina de le zandry non tsy idira le zandriko le izy na kely arany miteny fotsiny hoe zandriko ina moa ny tenenako anazy eo zandriko izy de zandriko fifaliana ao anahy fotsiny retrouver anazy nrattrape ny temps perdu anay hatramin'izay faly izy satria tsisy afa-tsy telo daza za vavitokana de izy rola somoka be koa de zay kopy zany nareo rehefa ohatra ka misy ny zavatra tsy fatomomany tsy nahitana ninina accusena ny zandriko tsy nahitana ninina mety infraction ny zandriko ny accusation fanirikisoa fotsiny sy ry tsaramonina sy ry daya zany de hoe ahoana natao andrizy satria tena tsisy zavatra tsisy trace tsisy ninina satria tena marina tsy miresaka ny colonel Patrick zany iny zany ho miresaka ny colonel Patrick za tsy mitantara zany konkoa amin'izy eto vao miteny satria izy efa tratra de zay izy vao niteneniko nareo hoe miresaka zay matin midi soir miresaka foana tsy voatery raha miresaka de miresaka fanonganam-panjakana tsy voatery mangataka ohatra hoe fanampiana izy satria coupe tenisa ny karamany tsisy ivelomany izy de toute façon ny olona manana zo iresaka fa aza mamana ny tsisy dikany fa zay fahita tenisany an'izay telefona ny andray tsy rarahako za aloha tena tsy miraraha tsisy rarahiko an'izany ny zavatra natao tenisany nge hoe pira noho ny ataondreo ankizy reo nendry colonel Patrick sy reo ankizy ireo lazaina fa fanongana mikasa anongana tenisany anefa tena nanatateraka fanonganam-panjakana nge io misy tenisany io tsy reconnu raha am'izao raha joelina tapody miverina tampoka tsisy afaka mandà satria tsy raha joelina ny tokony ho tonga fa Union africaine no sy ny Union européenne no mamerina anazy sa Union africaine mamerina anazy fa tsy hoe izy ny tokony ho tonga fa raha zay no mitsombadika eo de coupe eo daholo ny zozoa tenisany arirariko mihitsy izy zavatra zay de ndanandray tatatao any ndray hoe manimba antolona sisa je m'en fous za tsy karamaina izy an'izy tsisy rarahiko an'izany tsy aty aminahy konkoa de mitonatonana monsieur mibaikobaiko anahy aty za tsy baikony izy an'izy za raha te hiteny zao de zao hoe zahako iova orange tsisy baikony izy an'izy fiainako zany anah zany de tafy teny isany de ho fanavozana maniny io
Zany mihitsiny a. Dana indray koupé ty vidéo ty. Alaivo indray ty vidéo ty de hoe io fa tady Merandrajoela de lasa amizay ry fatina fozahorina karama vary masaka amin'ny teny hoe tsisy firajoela miverina zany eo a. Ina ny rarahiko an'izany. Tsisy rarahiko an'izany mihitsy. Za manao izay tiako atao ato anaty pageko. Fantatro tsara fa ny vahoaka malagasy 30 millions no jeu amin'io zavatra io. Oh là là, zay fotsiny a namaranako anazy. Miandry tsika hoe ahoana sy ahoana. Mananjanaka kely iny 3 taona ny zanany farany. Iny zandriko iny. Tsy maninona, atao izay tianareo atao. Mandrapatonga ny sitraponareo sy avitan'ny sitraponareo. Mandrapatonga ny sitraponareo hoe ahoana sy ahoana. Un jour i zandriko iny mety ho premier ministre, mety ohatriny hoe héros tsara izy amin'izao tsiny. Tena hoe héros izy, leader izy. 2 fois iny nampidirinareo tany, nendrikendrianareo tany voaloha hoe niaraka ikonina iko miaraka amin'ny jirama amin'ny ministère ny angovo. Nampidirinareo tany izy nefa izy panela nampisaraka hoe aza manao an'izao mba hoe panelanelana an'le izy aza miady ohatr'izao. Nampidirinareo tany izy hoe zavatra tsy idirana. Zao indray izy lazainareo fa nonga fanjakana avy nametraka le 72 heures hoe mialana assemblée sy ny CENI sy ny HCC. Teneny isan'andronandronareo tsy mihaino anazy, tsy mihaino andrareo. Hitandrareo daholo ny zavatra tsy mety ataonareo eo fa zareo tsy mitantara. Matoa zareo mirevolta ohatrin'ireny. Nenahy indray raha ohatra ka hoe message hafa tany amin'ny olo-kafa de tenenana fa hoe nataony tahiny ty, oui assumeko rehefa hitanareo le message any amin'ny téléphone-n'le olona hoe oui nataoko iny. Fa raha resaka zandriko jamais, satria za nanao faire attention amin'ny zandriko. Hoe tsy possible ty. Fantatro ny adalan'io kisoavavy io, fantatro ny adalan'io VSKV io. Fa aza miresadresaka anahy fa tsy en sécurité nareo. Efa fantatro zareo. Oviny. Tany zany asa tao amin'ny Sénat aussi de nisy ny lany dévoilé tany amin'ny cité de menacena de niala tao amin'ny Sénat. Avy amin'ny tena ary cité ny lany tao amin'ny aliny lany asa tao amin'ny Sénat menacé izy. Eno a enregistré daholo zany rehetrarehetra zany fa on va voir.